Miarabantsika rehetra amin'izao alahady faha-efatra amby roapolo ny volana oktobra 2020 izao. Faliko mandray anao eto amin'ny hazo lava. Ny hazo lava dia web media, zany hoe fandarana feo sy video fohy atao flasy, zay marimarina kokoa mba ho voajery maro an'isa, betsaka indrindra amin'ny malagasy izay raha malala fa luxe moa zany fahazahoana vaovao izany eto amintsika, satria kiazan'ny fitondrana ireo onjam-peo rehetra na radio na television zany, ka sarotra ny fahazahoan'ny vahoaka ny tena vaovao marina, ary koa mba ahafahany manaraka ny fiainam-pirenena sy mahafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny firenena malagasy, mba tsy ho topotra amin'ny onontsony ka ny ezahana ho fohy farafahalava ny ataontsika hoe ray minitra sy tapany, mba ho takatry ny forfait ny mpiray-tanindrazana rehetra any Madagasikara. Ka ny sotonako ny saitsika de hiara-eno zavatra iray isika, feo mahery zay misy heviny, ka isaky ny maheno izay feo zay isika dia tsarovy fa miala any zay ny hazo lava. Raha vao maheno an'izay feo mahery zay ianareo dia tonga de ataovy ao an-tsaina avy hatrany fa hazo lava zay. Tondra fanazavana amitsika na tonga an'izay anarana hoe hazo lava zay, zavatra fomba zavatra hoentin'izay feo mahery zay dia fampahafantarana ny vahoaka fa misy loza manambana na koa misy loza efa miatra. Fampiasa tokoa moa izy io tamin'ny ady lehibe, tamin'izany fotoana izany raha vao misy fanafian'ny fahavalo dia maneno izay sirenina moa filaza azy, na alarma na antsoavo mampandre ny vahoaka hitandrina ho taitra mba ahafahana misoloka ny loza zay mbola azo soroina. Amintsika malagasy dia fanairana any amin'ny faritra atsimotsimo any no antsoina hoe hazo lava, zany hoe efapolo taona lasa zay no nanefako ny adidy tamin'ny tanindrazana na service national tany atsimotsimo tany amin'izany firaisan'ny sakay zany, any amin'ny fivondronan'ny Kialamavony faritany Fianarantsoa, atsimotsimo any zany
nandritry ny 4 taona no nanondrahana sy nanolora-tena anampy ireo mpiray tanin-drazana tany amin'ireny faritra lavitra, tena lavitra satria tsy takatry ny fiarakodia. Miala Kialamavony ianao mbola mandeha ray andro manintsitra, raha tena mpandeha aingana zany mihita renirano zay vao tonga amin'izany toeran'izany, mbola tsy nahita zany hoe fiarakodia zany vahoaka any amin'izany faritra zany. Nanolo tena tany zahay tamin'izany andro zany, ampianatra, nanao alphabetisation moa filaza azy, nampianatra namaky teny sy nanoratra, ary tamin'izany moa dia antsoina hoe ady amin'ny abadona tsotra zao moa fiantsoana an'izany, satria rehefa tsy mahay mamaky teny sy manoratra ianao efa bado no fiantsoantsika malagasy azy. Ka ny zava-misy ankehitriny de tena mampitamberina ao an-tsaiko ny zavatra niainana tany amin'ny faritra atsimo tany 4 taona lasa. Ty firogatry ny asan-dahalo sy nisy farany ty na tanan-dehibe na any ambanivohitra dia fa mampikaikaika ny vahoaka, ary efa tena tsy azo iainana intsony mihitsy. Inona moa no nahatonga ny firongatry zany asan-dahalo zany de tsy inona, nanomboka tamin'ny taona 2010 dia nisy andian'ny jiolahy dahalo miaramila ny rongo fiadiana naka fitondrana Akeriny, ka nametraka dahalo eo amin'ny fitondrana zay mitondra antsika amin'izao fotoana io. Io le antsointsika hoe dahalo ambony latabatra, zany hoe ireo dahalo sy ny mpangalatr'omby sy ny mpisakan-dalana sy ny mpandroba any an-tsaha sy any ambanivohitra sy ety an-tanan-dehibe ihany, fa misy ny dahalo eo amin'ny fitantanana ny firenena, amin'ny fiteny vahiny moa dia mafia ny fiantsoana azy, zany hoe efa tena vondron'olona, efa tena vondrona tena olona, efa tena niompana amin'izay asan-dahalo, asa fanodim-pitonana, asa fangalarana izay. Ka mampahatsiahy aho izany ny toe-draharaha ankehitriny, satria tsy misy andro ray ka tsy hainoana fa nisy ny tafihan'ny dahalo tary, nisy ny vonon'ny olona nanao fanafihana miaraka amin'ny basy miaramila tary, nisy fiara voasakana, fiara-pitatitr'olona voasakana, misy ny harem-pirenena very, volamena, Ratsoa, de asan-dahalo daholo zany tsy ankanavaka, ka hoentina anairana ny vahoaka malagasy manoloana anireny asan-dahalo tsy rariny
izay miteraka tsy fandriam-pahalemana ary indrindrindrindra koa fampiororona ary fahantrana eo amin'ny malagasy, de mba ezahana ny anaitra sy sarika ny sain'ny olona ho tonga saina amin'ny tena toedra raha misy marina, ary koa anazavana ny hoe inona no mahatsirariny an'le toedra raha mba ho tonga saina tokoa le olona, fa tsy hoe vitan'ny hoe taitra fotsiny, fa taitra, tonga saina, mandinika, dia mandray andraikitra, miaro ny tenany, miaro ny fananany, miaro ny tanànany, miaro ny tanindrazana. Ao anatin'izay hoe azo lavo zay a, akoatran'le hoe fanairana, mentsika moa de kirorika, anjombona, kaika, miantsoantso mafy, miantso vonjy ny olona. Fa ao anatin'izay hoe azo lavo zay a, de misy ny hoe hazo. Ny hazo a dia eo amin'ny kolotsaina eran-tany mihitsy zany, ao anatin'ny fisainan'ny olombelona, de mifono ny fahalalana, zany hoe azo zany. Ka eo indrindra no zavatra faharoa isarihako ny saintsika malagasy, satria raha mandinika akaiky ny zava-misy ankehitriny sika, dia tena ataony zao fitondrana tena tsy fanao ianao zao intsony, tsinontsino, zany hoe fanabeazam-bahoaka zany. Efa tsy faharalahy intsony, efa niraisina ohatry no fahavalo mihitsy ireo tanora izay mpianatra antoko ny ho avy i Madagasikara, satria lalatokana ny ahafahana mivoaka amin'izany fahantrana sy migeja n'ireo firenena mpanjanaka sy mbola mitohy manararaotra amin'ny firenentsika hatramin'izao ireo, dia ny fianarana ihany, zay ny lalatokana. Rehefa manana fahaizana ianao, afaka mifanatitava, afaka kiandoha, afaka miaro tena, afaka miaro firenena, afaka miady sy mitolona ho an'izany hoe tena fahafaha sy tena fandrosoana zany. Zava-mitanga amin'izao fotoana nefa dia tena atao tena tsinotsinona, azo lazaina mihitsy raha hoe vonoina mihitsy ny fanabeazana eto Madagasikara, satria mpampianatra tsy mena karama raha tsy efa mitaraina, ny mpianatra tsy mahazo bourse raha tsy efa mitaraina. Vonoina mihitsy ara rehefa ohatra ka lazaina fa miopefy nefa tanora mitaky ny zoany tsotro zao, nefa fandanindanimpona ny volam-bahoaka etsy andaniny dia efa tsy rariny intsony. Teleferika ve no ataonao nefa lalana tsy vita, ny mpianatra tsy mianatra, ny andraisana ireo bachelier vaovao nahazo baka farany teo ara dia fa mandeha mitsao fa ho taona fotsy, zany hoe tsy hisy ny taom-pianarana ity taona ity eo amin'ny université an'Antananarivo, na ny toerana ipetrahan'ireny mpianatra ireny dia tsy zarizary. Ka hofitiniko ny resaka satria mbola hiverina amin'izay tsirairay amin'izay votoaton-javatra rehetrarehetra izay ahako ny resaka fampianarana, dia anisan'ny mpandala ny atao hoe fanabeazam-bahoaka na éducation populaire ny tenako, zany hoe fanabeazana ny vahoaka, akoatriny ho fanampiny zany a
ny fanabeazana ny raisiny tsirairay tany amin'ny sehatry ny sekoly. Zavatra ilaina dia ilaina tokoa zany ho an'ny firenena malagasy satria tao anatin'izay 17 taona izay dia nikorosofahana tanteraka ny fanabeazana ary vonoina tanteraka mihitsy zany fampianarana izany, miakatra, miabetsaka andro aman'alina ny olona tsy nahita fianarana, be ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka miverina mahazo laka ny abadoa. Zay zany nahatonga an'ity resaka hazo lava ity. Voalohany fanairana, sokafana ny sain'ny vahoaka ary koa fanabeazana, fizarana, zay ny tena marina amin'izy, fifampizarana fahalalana satria araky ny tenin-drazana hoe tsy misy olona manana ny ampy ary tsy misy olona nahita ny ankidim-dreniny fa sambatra izay mifanampy, izay tsy mahay sobika mahay fakambary. Ka zavatra haiko tsy hainao, zavatra hain'ny vahoaka izay tena eritreretinao hoe na tsy nandiha fianarana raha tsy ho fantatrao, zany hoe fameno tsika rehetra. Zay le tanjona ka dia faly mandray antsika rehetra eto amin'ny hazo lava, tadidio aza adino fa vao maheno lay feo malaza kikakika mafy, tabataba dia tsarovy fa miala an'izay ny hazo lava. Mailitsika menakavy, tsy avelantsika hosom-bain'ny olona tsy vanina ny firenentsika fa mila taranaka vanina Madagasikara ahafahantsika mivoaka amin'izao fahasahiranana izao. Veloma mandra-pianadaon'ny ray tompo kilasy.